Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra be famondram-po sy fitiavana ianao ary tsaronay manokana ilay fitiavanao lehibe izay mitahanay ka nanome anay izao herinandro vaovao izao indray. Eny, misaotra anao izahay afaka mandihy izany eo ambany fitantananao sy ny fahasoavanao. Amin'ity anio ity ary izay Tompo hamaky ny teninao, hiaino ny hafatra tsara avy aminao, koa mampahereza anay ary toano fanamazoto izahay handray ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy sy ny fitarian'ny fanahy masina no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika anio ry havako, anio latsinainy fa 12 volana Janoary, taona 2022 dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 19 ny 19 hatramin'ny 20. Asan'ny Apôstôly toko 19 ny 20 zafady hatramin'ny 20. Vakiana ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola homena azy ka nanao hoe: omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona hametrahako tanana. Fa hoy Petera taminy: aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao, ka mangataha amin'ny Tompo andrao mba havelany izay noheverin'ny fonao, fa mbola mitoetra ao amin'ny fangidin'ny afero sy ny fehi-keloka ihany ianao. Fa Simona namalaka nanao hoe: mangataha ho ahy amin'ny Tompo, mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo ny zavatra azo lazaina, hita taratra ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia ny hoe: ny roborobo nanaraka ny fanenjehana, ny fitaran'ny fiangonana kristianina. Arakaraka ny habetsaky ny fanenjehana no ny taran'ny finoana kristianina ihany koa. Ary azontsika marinina ohatra any amin'ny 1 amin'ity Asan'ny Apôstôly toko 19 ity manao hoe: tamin'izany androany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema. Nisy fanenjehana mafy hoy izy, ka dia niely tany amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra. Ny fanenjehana no nampiely ny kristianina ary nampiely ny finoana kristianina ihany koa. Tao anatin'izany dia hita taratra atao anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly manontolo fa ny fanahy masina no niaraka tamin'ireo mpianatra, niaraka tamin'ireo apôstôly, nahafahany nanatanteraka ny asa fitoriana filazantsara ary nahafahany nampiely haingana ny filazantsara. Tena manana anjara toerana lehibe izany ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Izany raha teo no ambara eto amin'ity mofinaina ity, andeha ho jerentsika ny mahakasika izany fanahy masina izany. Voalohany, ny fanahy masina dia natao ho an'ny mahitsy fo. Ny fanahy masina dia natao ho an'ny mahitsy fo. Raha marina ry havana dia rehefa tonga tany Samaria
tamin'ny alalan'ny Filipo ny filazany tsara dia maro no natao batisa, ary dia mba natao batisa tao koa ilay Simona mpanao ody izay mpanao fahagagana mahatalanjona izay misarika ny vahoaka mba hijery azy amin'ny alalan'ny hakingan-tanana sy ny fahaiza-manaony manokana. Mba natao batisa tao ihany koa izy. Fa taoriana kely rehefa natao batisa ny maro dia tsy maintsy nirahana tany Samaria indray ny apôstôly anankiroa dia Petera sy Jaona mba hahatonga azy ireo hametra tanana handraisan'ny olona ny fanahy masina. Ary teo indrindra no niseho ny tantara satria i Simona mpanao ody dia te hanararoatra ny fahefana manokana ho azy hahazo ny fanahy masina mba hahafahany mampivelatra kokoa ny hakingan-tanana sy ny fahaiza-manao, ny fampitalanjonana vahoaka sy ny fahagagana sadasada nataony, dia nitondra vola izy hividy ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Teo indrindra no nilazan'ny apôstôly eo amin'ny 120 fa tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, nikatsaka ny tombontsoa ho azy samy rery i Simona ka tsy nahazo ny fanahy masina. Nieritreritra nanatanteraka ny trafic d'influence teo amin'ireo apôstôly, heveriny fa azo atao izany ka nisarika ny apôstôly tamin'ny harenana, tamin'ny vola izy ireo, kanefa tsy nahomby izany satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika tsara ry havako malala fa izany tsy fahitsy-po izany koa no efa nahazo any Anania sy Safira, ka na dia nivarotra ny taniny sy nanolotra ny ampahany izany ho an'ny fiangonana aza. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 5, noho izy ireo tsy nahitsy fo dia nijinja ny vokatr'izany ka dia loza ny farany nakany amin'ny fahafatesana. Ary eto koa dia tamin'ny fahasahiana ny tenenan'i Petera manao hoe vereze ianao, aoka ho very ny tenanao mba amin'ny volanao, satria heverinao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy izay rehetra mety ho herina tanjaka na fahefana manokana antsika no ampiaritsika sy ampanjakantsika ao anatin'ny fiangonana. Tsy afaka miara-miasa na oviana mantsy izay rehetra mety ho heverina fa traikefa manokana sy izay rehetra mety trafic d'influence ataontsika ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ka lasa mampangina ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy afaka miara-miasa na oviana ho an'ny olona tsy mahitsy fo, ho an'ny olona mpanao ambadika, ho an'ny olona izay tsy mihevitra afa-tsy ny tenany sy ny tombotsoany ihany, ho an'ny olona izay mieritreritra angataka ny fanahy masina tsy ho amin'ny fanafahana azy tamin'ny ody izay nataony na tamin'ny fisarihana vahoaka nataony, fa mieritreritra ary hampivelatra ny fanao ratsy amin'ny fangatahana ny fanahy masina. Tsy miara-miasa amin'ny olona toy izany ny fanahy masina. Ambarary aza ahodikodina ny fanahy masina, aza sarihana amin'ny hevitry ny tenanao manokana ny fanahy masina, fa izay rehetra te hiara hiasa amin'ny fanahy masina dia aoka izy ho madio fo, aoka izy ho hahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra, hitady marina ny fahitsiana sy ny famonjena. Fa hitantsika eto ihany koa ry havako malala, ny zavatra faharoa hitantsika dia hoe ny fanahy masina no mitondra ho any amin'ny fibebahana. Mitondra ho any amin'ny fibebahana. Manomboka amin'ny 2:20 dia mitarika any Simona mpanao ody ho any amin'ny fibebahana ny apôstôly, satria hita tsara teo fa tsy mahitsy fo izy, ary tsy vitany tsy mahitsy fo ihany
fa ambara eo amin'ny 720 fa olona mitoetra ao amin'ny fangidin'ny afero sy ny feikeloka. Raha marina moa zany ny dikany dia hoe olona izay tsy nanana fahatsoram-po ary be fielonana ny apôstôly, satria toa hita fa ny fahefan'ny apôstôly dia ambony lavitra noho ny fahagagana sy ny fampisehoana izay nataon'ny Simona mpanao ody, ka dia indro velom-pialonana izy ka nitarika azy hampiasa vola tao anatin'izany. Ary izany hevitra-ratsy na paika ratsy izany no iantson'ny apôstôly azy amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hibebahana. Ka dia hoy ny apôstôly manao hoe mibebaha amin'izao aratsianao izao ka mangataha amin'ny tompo. Mibebaha amin'izao aratsianao izao, tsy ilay fomba ivelany fotsiny no hibebahana ny amin'ny hoe tsy hanao tsy lalao ody intsony, fa mila hibebahana ihany koa ilay fialonana, ilay toe-po ao anaty izay miosona ny faharatsiany, ilay toe-po tsy mazava fo eo anatrehan'Andriamanitra izay nambara teo aloha, fa tsy mahitsy dia mila hibebahana ihany koa. Ny asan'ny fanahy masina ry havana dia mitarika ny olona ho any amin'ny fibebahana, ary rehefa mibebaka ny olona dia marina mandrakariva ny ambaran'ny Jaona any amin'ny Jaona 1:1, ny andininy 7 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fibebahana azo antoka ry havako dia midika famelan-keloka azo antoka. Noho izany ny fibebahana sadasada dia toa tsy ahazahoana famelan-keloka izany. Nisy fotoana anie ity Simona mpanao ody ity mba natao batisa ihany, saingy tsy nanaiky iasan'ny fanahy masina izy tateo aoriana ka tsy tonga tany amin'ny famelan-keloka marina. Dia eto ary dia miantso ny apôstôly hirosony amin'ny fibebahana marina sy amin'ny fangatahana amin'ny tompo mba hahazahoany izany famelan-keloka izany. Ny antsoina hoe mibebaka izany eto dia izay analana ifotony, analana ao anaty ny ao am-po ilay toe-po be fialonana, ilay tsy mazava fo, ilay tsy mahitsy fo arak'izay voalaza eo amin'ny andininy 120. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho antsika fiangonana ihany koa izany hafatra izany. Ny asan'ny fanahy masina dia tsy afaka miara-miasa mihitsy amin'ny olona tsy madio fo, tsy afaka miara-miasa mihitsy amin'ny olona mbola mitoetra ao anatin'ny fahavinirana. Eto moa ny fomba ilazany azy dia hoe fangidiana fero sy ny feikeloka. Tsy afaka miara-miasa amin'izany, fa alohan'ny iasan'ny fanahy masina amintsika dia mitaky ny fibebahana isika. Mila mitaky izay hanadiovantsika ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra marintsika. Ka na inona niraikitra raisitsika ao amin'ny fiangonana, amin'ny fanompoana izay tanterahantsika, na eny anivon'ny sampana na any anivon'ny fikambanana masina samihafa any, dia tsy misy fanahy masina afaka hiara-iasa amintsika raha toa ka tsy mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary izany tsy fahitsiana izany no ilana ny fibebahantsika. Engany ny fanahy masina ry havana malala hitarika antsika hanadio ny fontsika, hitarika antsika ho amin'izany fibebahana marina izany, hahatonga antsika hita fahombiazana amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ataontsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, fa ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay, misaotra sy mideranao zahay. Misaotra anao izay satria toa tsaroanay fa ny fanahinao masina dia miasa mahery. Miasa mahery tsy manova ny tontolo ivelany fotsiny, fa miasa mahery hatraty anatinay ka manova ny fonay izay mora marary, fonay izay mora azon'ny
alahelo, mora azo ny fitaka samihafa ka mahatonga anay hanalavitra anao aza indraindray. Ankehitriny Jesosy dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay. Ny ity herinandro vaovao izay diavina ity, ianao hiaraka hamakivaky amin'ireo mpanomponao amin'ny adidy izay tanterahana, amin'ny andraikitra izay atao. Eny, hitsinjo ny fiariana izay ataon'ny tsiraray avy isan-tokantrano, isam-batan'olona ianao, ampahomby sy ampiroborobo izany mandrakariva. Mivavaka aminao izay mba hahita fitahiana eo anatrehanao izay rehetra manana tetikasa ho fampandrosoana ny tokantrano, ny ankohonana, ny finoany, ny asany ihany koa aza. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany satria mino izahay fa miaino anay ianao. Ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra. Amen.